rahabantsika rehetra ry longo jiaby. Manona ny fahatsaran'ny tompo ary ny fiadanany ho eo amin'ny fiainanao sy ny ankohonanao rehetra. Amen. Tonga hito aminao aho hitondra tsiahy na hoe fampatsehivana. Efa mandeha amam-bolana maromaro zay no tsy nitongavako teto aminao nitondra izay tsiahy izay. Ka ampanetretena indray no mba hitondrako ny anjara biriky ho fifampatsehivana ao amintsika rehetra. Fa maninona moa tsika no mila fampatsehivana? Ngasy efa mety ty fiainany ty efa atao mety avokoa zay rehetra atao milamina, tanteraka zay fikasana, tsy zavatra ilana zany fampatsehivana zany fa fandaniam-potoana sy fandanian'andro zany, tsy ilaina avy zany. Ho anao zay mikirakira ity tambazotra ity de ho tonga ho tambazotra eo amin'ny devanao misy ty fampatsehivana ty androany. Ary ho anao zay mikirakira koa ny internet de ho aterina eto aminao ny fampatsehivana satria ilaisika sy anao ny fifampatsehivana. Teny teo le fanontaniana fa maninona moa ny ilaina fampatsehivana? Tena ilaina ry havana, tena ilaina. Satria sika ohatra ny hoe mieritreritra hoe mety le atao fiainanao koa ohatra ny mahafinaritra zay rehefa nijerenany maso anao koroa fa miaina fahoriana ihany rehefa tena hita. De zao de mihevitra sika hoe efa izao fa mety zao, tsy ilaina avy momba ny tompo zany, tsy ilaina avy zany vavaka zany, tsy ilaina avy zany mandroso ato amin'ny tompo zany, rehefa mandeha fotsiny rehefa lahatra mivavaka de ampy zay. Raha vavy sy anadao andeha anatitra ny anjara biriky eto aminao hampatsianao indray androany fa zao indrindra ho anao zay efa nandray an' Jesosy ho tompo ho azy sy ho mpamonjy amin'ny fiainany manokana ianao ty ianao misy ny tompony ty fampatsehivana ty. Aza atao hoe isaka lahady avy mivavaka, aza atao hoe sy rehefa mino de fa ampy zay, fa ilainao ny mandroso ary mandeha miditra lalindalina ato amin'ny tompo. Aza diny fa an-tanady sika io misy olona ve mandeha an-tanady de eny izy de metameta mandeha mijokojoko eny, maty ao ianao fa mandehana moramora eny amin'izy an-tanady zany eny ataova rabaky teny misy zany. Lalana mody angamba ny asiana olona, tsy vitanao ny andeha jokojoko andeha am'zany. Efa hita ady be izy de io ianao fa mandeha miadana, ianao no maty voalohany eo. De ohatrohatran'izany mitsy ny fiainantsika ry rahavavy sy anadahy amin'izao fiainana zao. Aza kely mijokojoko mandeha miadana mandrosoa lalina, efa mahafantatra momba ny tompo ianao de midira lalina mandehana mirosoa fa tsy fotoana ny fahavarim-barianany sy ny fimetamedana amin'ny fandehanana amin'ity lalan'ady ty tanin'ady ty intsony izao vaninandro misy atsika izao. Izay misy ny antony ozy ny tompo hoe ameko fotoana kely ianao mba fampoazy kely reo teritero kely misy fa mivarim-bariana daholy. Rehefa mahita komantera ato amin'ity tambazotra ty de eo fa foazina kely ianao rahavavy sy anadahy, aza manaiky varim-bariana amin'izao fiainana zao, mandehana mirosoa fa an-tanady sika, an-tany feno olana, feno loza, feno fahoriana ny misy azy ianao, tsy fotoana intsony zao hidorororo ozy izay fiteny zay, varim-bariana amin'iny fiainana iny, amin'iny lalana iny, fa mandehana miditra lalina, mandehana mirosoa miditra lalina atao amin'ny famponan'ny tompo indrindrandrindra amin'ny fitiavana azy. Aza mandre ny andro lava fa fotoana lava tokoa moa no nandrenesanao fa ho avy Jesosy fa jerena to mbola tsy hita ihany zany. De ozy ianao sy aleo ihany atao zay mampetipety amin'ny fiainana fa sy trano manao karazana fandaminan-tsaina koa reto mpitoro ny filazantsara reto plaza fampatsehivana reto. Fa za de tena anao androany so de mba androany raha ny farany enonao an'ity feo ty so mba androany ary teo zao nisy toro-teny nandalo fa tsy ny enonao fa ty mety fohy kely ny fampatsehivana mety mba henonao zany indrindra no ampatsehivana anao androany. So de rehefa avy eo fa tsisy tompony rehefa avy eo tsika, tsy mahalala ny rehefa avy eo za sy ianao. Mandehana mirosoa, mandehana miditra lalina atao amin'ny tompo ianao, mivavaha mandraka rivaka aza mety reraka. Aza tiany fantanady sika. Nisy fotoana aho
nandeha tamina lalana alaala zay moa izy. Alaala dia mandeha dia ohatrany somary nitsangana kely fa reraka kely. Fa rehefa nitsangana fa tonga dia tonga ny moka nanaikitra ny bindabindana daholo, ny ranjoko, ny sandroko, tonga dia voakaikitra tonga dia tsy hitanao intsony iny vao nitsangana fotsiny fa nefa rehefa mandeha anao tsisy moka manaikitra mihitsy, tsisy bibibiby manatona anao fa dia mandeha anao satria misy mouvement ataonao mihetsika amin'ny vatanao dia tsy makitika anao ny bibibiby. Fa vao mitsangana ianao na mipetraka ianao dia efa tonga izy sy ny firongony manatona anao ohatran'izany ny zavatra iainantsika amin'izao fiainan'izao rehefa mipetrapetraka ianao. Tonga manatona anao ty rehetrarehetra ty rehefa io ianao fa mijanonjanona mipetrapetraka. Indrindra ho anao izay fanandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy teo amin'ny fiainana. Ianao izay efa kristianina marina. Ho an'izay mbola tsy ato amin'ny tompo moa ka maheno an'ity fampatsievana ity dia andao tsy mbola tara mihitsy ianao raha handray an' Jesosy hanaiky azy eo amin'ny fiainanao, hampandroso an' Jesosy eo amin'ny fiainanao. Tsy mbola tara. Fa zao ho anao izay efa ao anatiny ianao izay varim-bariana io le miandry taritina lava, le mipetrapetraka tsy mahadia tena irery, mandeha irery io, ianao mihitsy izany tompony hafatra izany. Mandehana. Ohatr'izany zao tonga dia findambindana voakaikitra ny moka daholo, sangana fotsiny. Fa vao mandeha nefa tsisy inona manaikitra anao. Petrapetranga ianao tonga dia ampidiriny devoly eo amin'ny sainao daholo ty rehetrarehetra ty, aza manao vavaka fa mipetraha fotsiny. Eo ianao dia nikipio dia aza miteny inona. Fa tonga dia ampidirinao daholo i saina rehetrarehetra io vao hiazo mandeha any amin'izay firenena samihafa ny sainao. Izany ny ampidiriny devoly amintsika. Vao mipetrapetraka fotsiny, vao mitsangatsangana tsy manao ninninina dia ny azo nataony tonga aloha. Izy raha manara-maso anao isan'andro, tonga dia tonga ny bibikely rehetra manaikitra. Mba tsy vita mindana ny voakaikitra ny bibikely ny vatanao na ny fananao dia mihetsehanao mitsangana mandrosoa mandehana. Fa rehefa mandeha anao tsisy zavatra anaikitra anao zany eo. Tsisy biby anaikitra anao eo, tsisy devoly akitika anao ao rehefa mandroso ianao, tsy mahakitikitika anao zany ny devoly. Izy indray raha ohatra aloha dia miverina tena mirehatra ty izany, tena mafana foty izany, laza izy miverina. Ka ho anao izay tady ho varim-bariana amin'ity fiainana ity, anao izay varim-bariana amin'ity zavadravatra internet sy tambazotra rehetra ity na n'ity fiainana ity, ianao mihitsy zao ampatsievana zao, zaho sy ianao mifampatsiahy, zaho koa mihaino ny hafa. Rehefa mba misy mampatsiahy dia mifampatsiahy tsika sy ianao. Ozy ny teny izay hoe mandrosoa amin'ny kery ianao ry fanahiko. Mandrosoa amin'ny kery ianao ry fanahiko. Mila mandroso amin'ny keritsika. Any amin'ny mpitsara toko 5:20 ny tanao an'izay. Mandrosoa amin'ny kery ianao ry fanahiko. Ndao androso amin'ny keritsika rehetra dia izay indray ny fampatsievana arosoko anao eto androany, aza varim-bariana intsony ianao manomboka androany. Manomboka androany mba tsy hanaikitra anao ny moka, mba tsy hanaikitra anao ny karazana bibikely mitsiditsidina dia zao mandrosoa mamindra, mandehana, mianatra mandeha irery amin'izay. Mianatra mandeha mamindra miaraka amin'ny Jesosy ianao. Amen. Iny ary. Izay indray ny Tsiahy, minao fa voarainao ny hafatra ao anatin'izay, hahatonga anao tsy petrapetraka isony, mety tsotra kely izy izany fa misy zavatra voarainao anatin'izay na dia mba kely fotsiny aza dia tsy maninona. Dia aza dininao ihany koa ny sabony ny pejy. Ny pejitsika dia io izy mbola eo tsara ka ho anao izay mety hoe mba te haheno koa fandarana tonga eto manaraka dia tsy mila misahirana intsony avy dia mahazo notification ianao rehefa misabony ny pejy na j'aime dia raha tsy mampanina dia sabony eo ny pejitsika. Afaka partagenao koa ty fizarana fampatsievana ity fa tsy maninana dia fohy kely, ary izy fohy kely izay misy ny tian'olona ny miheno azy fa le lava be fa toriteny tokony misy hafatr'Andriamanitra ao anatiny dia tsy henoantsika. Fa releky fohifohy ireny fa zatra ny leky maimaika atsika. Fa eto dia tena hoe rehefa tonga eo amin'ny devanao zany, hafatr'Andriamanitra zany. Rehefa fa lakilosy fanerana ireny dia henoy manitretena mihaino andrina ianao. Amen. Eny ary.
tsy ahy ho anao ho azy ianao zany fampatsevana zany tonga atsika sy anao tsy farimbarina itsony sabo anao ny peza raha nahasoanao izany tainy tompo manokana ianao ho anao zay efa mpanaraka nyity pejy ity mihitsy no malala ny fizarana rehetra tonga eto dia ianao ihany koa mba entanina mba hipartazy zany eny ary tainy tompo tsy ahy samia mifampatsiahy ny tenany ary aza manaiko tafandrimandry amin'ny zava-poana itsika rehetra tahiny tompo manokana ianao zay ny hainao hatramin'ny farany amen. Fasoavana no nahidina tamolotra ao. Izany no tahin'Andriamanitra anao. Mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Hosana, hosana, hosana. Masina, masina, masina. Ny foko feno fitiavana. Ho an'ilay mpanjakana eny afansika. Izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho vezy rehetra nino azy fa hanana fiainana